voiture sérieux que nous qui a ça pour l'heure, la famille abondance, le tient à manier dans Bobo, le bétateur nous qui est dans la Polaïka. Alexandre, on doit plutôt les toxines sur la manier dans l'éducation de ce genre de tout dans la viande en abondance, l'efficace. Alexandre, il y a tout ce matin, Harry. Arakintasika dia tutusa somatsara ny fandraisana amin'ny fomba mampanao ny fiaramanidina ny 400 izao dia andrasantsika vetivety manasantsika anana faharetana to vetivety azafady indrindra atodika vetivety ilay fiaramanidina mba haka ny pozy afahantsika manatrika ny lanonana amin'ny andro makasika. Mandapiamitsika izany fankalam-toerana izany dia avena kely ny fizotrin'ny lanonantsika amin'ny andro. Rehefa tafapetraka somatsara ny fiaramanidina dia voalohany indrindra dia izy ny fariasana fahaiza-pirenena. Aveo kosa dia misy ny famitahana ny sainam-pirenena eo amin'ny vatany fiaramanidina izay tokony saina dia matombo foana ny republika sady lehibe mahatapony foana. Ao anatin'izay kosa dia ametaka na famatana isika na ny articulation izay tanterahana ihany koa foana ny republika isika.
asa ampanazana ny matua general ministre ny Folanda aratabelaka ny fandraisam-pirenena. Andamatoa filohan'ny Republikan'i Madagasikara sady lehibe faratampon'ny Folanda. Ianareo lehibe n'andry mpanjakana. Ianareo olombofity sy olomboatendry. Siganao anatin'izany ianareo namana mpikamanao anatin'ny gouvernemanta. Ianareo olomanakaja civil miaramila nasaina manatrika etoana araky ny andraikitra sy ny laharam-boninahitra misy nareo tsirairay avy manaja tanteraka ny arifentrin'ny Republikan'i Madagasikara. Tompo kilasy tompo vavy tsy hainy tsy saotra n'Andriamanitra satria izy no nanome an'izao andro zao ka ahafahantsika mifanatrika etony manotrona sy manome voninahitra izao lanonana izao ka dia atolotra azy isan'ora, isa-minitra, isa-segondra ny dera sy ny laza. Manaraka izany dia manolotra ny araba sy ny firarotso anareo mpiray tanindrazana tonga namaly ny fanasana ka manatrika ity lanonana manatantara ity dia ny fandraisana amin'ny fomba ofisialy ny fiaramanidina vaovao lettre 410 izay fanomezana natolotry ny filohan'ny Republika sady lehibe faratampon'ny Folanda. Andriamatoa filohan'ny Republika amin'ny anaran'ny Folanda manontolo dia misaotra anao ny tenako ary feno fankasitrahana ny Folanda ka singaniko manokana amin'izany ny avy ao amin'ny tafika anabakabaka midera ny fahavononana lalandava ampandroso ny firenena amin'ny fametrahana fandriampahalemana maro ka manome fitaovana ny fanandrify amin'ny andraikitra ny tafika manoloana ny zava-misy iainantsika ankehitriny. Tsy zavatra tsotra na tranga mazatra ny fahazahoana fiaramanidina vaovao ho an'ny tafika fa fotoana goavana sy manatantara eto amin'ny firenena ka hitantaratra amin'izany fa tena mitsinjo ny filaminam-pirenena sy ny fiarovana Madagasikara ny fitondram-panjakana tarianao. Ity fiaramanidina ity dia fitaovana hita maso tsy hita maso fotsiny fa fanehoana fitiavan-tanindrazana sy fitokisana amin'ny hery fiarovana sy filaminana. Maro tokoa ireo iraka afaka ho tanterahana noho ny fananana azy. Eo ny fitaterana miaramila any amin'ny faritra saridalana iadina amin'ny asandalo. Eo ny asa fitsirihana sy fanaramaso. Eo indrindra ny fitsindrovana ny vahoaka amin'ny famonjena rehefa misy vony ao anatin'ny fotoana aingana dia aingana tokoa araka ny toromarika izay nomenao Andriamatoa filoha. Raha ho an'ny tafika manokana dia fitaovana tafiditra amin'ny atao hoe fitaovana stratégique ny fiaramanidina satria manamora ny fanatanterahana ireo iraka, mampitombo ny fahavononana sy ny fahaiza-manao, manampy ihany koa ny eo amin'ny fiatriana ireo ambana maro lafy ateraky ny fiainam-pirenena sy raisam-pirenena ary indrindra ny fiarovana ny sistania sy ny abakabaky Madagasikara. Izao fihetsika ataonao izao Andriamatoa filoha dia mitondra fankahirezana lehibe ho an'ny Folanda koa manome toky izay fa anamafy hatrany ny asa fanompoana sy ny adidy masina iandreketanay amin'ny firenena ary tantana ampahendrena ampiasa amin'ny fahamatorana sy tandro amin'ny fahatsaram-panahy sy fahendrena ity fitaovana vaovao vao natolotra ao ho anay ity. Andriamatoa filoha mibaribary tony tafika andrivatanany izao fa ny vina zay ataonao dia taterahanao. Porofon'izany izao fitaovana fiaramanidina hitantsika izao satria ianao dia niteny vinanao ny hoe mitafika Folanda moderne
manana maizy aza ny foloalinda malagasy dia tanteranao zany ankehitriny. Ny tanjona izay napetraka ao dia vitainao, ary ny vava izay nataonao dia tanteranao provon'izany izao fiaramanidina tonga izao, satria miteny ianao hoe misy fiaramanidina telo ho atolotro ny foloalinda malagasy dia io izy fa tonga ny roa ambony mbola ho avy anaraka eo dia angamba atoro tsy atoro fahita Andriamantoafoloha ny ezaka sy ny vina izay ho totosanao fa dia asakazaka izay mbola anontany, asakazaka izay mbola hieritreritra fa raha izay eto anivon'ny foloalinda dia efa miroso miara-dalana aminao ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ho antsika manatrika izao lanona zao kosa dia manamafy ny tenako fa fananganana fanantenana ho an'ny taranaka ny fahazahoana ty fiaramanidina vaovao ity, satria dia hiaro ny lanitry ny tanindrazana, anampy ny vahoaka amin'ny fotoan-tsarotra ary joro vato nasondrotry ny tany amin'ny fampandrina fahalemana sy ny fiarovana ny firenena. Maro etsika tanterana mandritra ny fankalazana ny 520 taona niveren'ny fahaleovaotena sy ny joron'ny foloalinda, fa ity fiaramanidina ity dia fitaovana mivaingana hitondra vokatra tsara maharitra ho an'ny Madagasikara, ka izany no mahazava-dehibe ny lanonan'androany. Io fiaramanidina io no profa tsy miandry fotoana ny fitiava-tanindrazana, fa rehefa manome sy miasa dia afaka manantena vokatra ho an'ny vahoaka sy ny firenena. Ka tsy ho lava taria Andriamantoafoloha isika rehetra izay manatrika eto fa dia manome toky fa vonona ny foloalinda Andriamantoafoloha anaraka ny baiko izay omenao. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Makasitraka ampanajana Andriamatoa Jeneraly Ministry ny foloalinda tamin'ny lahateny izay natolony teo. Izao kosa dia ampanajana no anasananao Andriamatoafoloha ny Repoblika sady lehibe faratampon'ny foloalinda mba handray ny fiteny. Andriamatoa Foloan'ny antenimieera Ndolo, Andriamatoa Foloan'ny antenimieera Pirenena ianareo parlementaire rehetra, Andriamatoa Ministry Foloalinda, Andriamatoa Ministre ny Sécurité Publique, Andriamatoa Ministre délégué misahana ny Gendarmerie Pirenena, ianareo manambonahitra rehetra, ianareo mpikambana anatin'ny gouvernementa, ianareo manambonahitra generaly, manambonahitra ambony rehetra izay manatrika ity tompoko lahy sy tompoko vavy. Miredina ao apo ary tsy taky afeniny ny fitiava-tanindrazana izay misy atsika ao anatsika tsirairay avy, indrindra moa fa isika tompon'andraikitra ankehitriny, satria ao akatoko ny fankalazana ny 520 taona ny niverenan'ny fahaleovatena isika, fa mankalaza ihany koa ny 520 taona ny joron'ny foloalinda malagasy. Mendrika ankalazainy ao anatin'ny fotoana sy mihetsika rehetra makotrokotroka fa indrindra hipoirany fitiava-tanindrazana sy ny ampopirenena izany fankalazana ny niverenan'ny fahaleovatena izany. Izany indrindra no mahatonga atsika vory eto amin'ny seranam-piaramanidiny ny vato ankehitriny,
satria dia fantatra ho tsara ny finiavako anampy fa indrindra amerina ny asan'ny foloalinda eto a Madagasikara. Anisan'izany no raha nitafika anabakabaka no resahana dia efa tamin'ny nitondrako ny fireneny tsy nisy fitaovana tsony ary tsy nisy tsony ny maha hoe tafika anabakabaka amin'ny matafika anabakabaka any Madagasikara malagasy. Zay no antony nanaovantsika ezaka maro efa nividitsika sesina maro dia maro ary raha tsy diso mbola anankidimy ngamba farafakely mbola misidina amin'izy ireo ankehitriny. Nividy ihany koa tsika hélicoptère écureuil ary ny anankiroa amin'ireo dia mbola ampiasaitsika mbola miasa manavitra any vahoaka malagasy amin'ny asa rehetra ankehitriny. Ary mbola nividy ihany koa tsika nanamafy an'izany flotte ny tafika anabakabaka zany ny hélicoptère H135 izay vaovao Airbus izay ampiasaitsika ihany koa amin'izao tsika miteny zao. Ary tsy mandra ny saina satria mbola misy na dia betsaka aza ny ezaka natao dia mbola misy ihany ny tokony ho anampiana an'izany satria rehefa miofana ny reo manamboninahitra tsika eo anivon'ny akademia miaramila dia mbola mindrana fiaramanidina tsika any amin'ny tafika frantsay eo anivon'ny fazol mba ahafahana manao ny zany hoe latsaka nelinaina na ny mikasika ny parachute izany. Rehefa misy ny vona na ny cyclone dia matetika tsika tsy afaka mitondra ny fanampiana hoentina amin'ny vahoaka. Raha misy ihany koa ny maramila maratra no ny fifandonana amin'ny asan-dahalo dia matetika tsika tsy manana fitaovana hoentina miatrika amin'izany. Ary izao tsika ankehitriny dia zay nametrahako fanamby ny hoe ividy fiaramanidina mba ahafahantsika tena maleo tena fa tsy miankina amin'ny hafa intsony, ahafahantsika manao ny reo exercice fanaovana parachute fa indrindrindrindra ny fanaovana ihany koa ny surveillance côtière. Dia matetika tsika misy sambo manjono dia fantatra hoe misy sambo manjono ny ary sy ary fa tsy manana fiaramanidina tsika entina anaovana an'izany fa dia lasa constat fotsiny no zavatra ho atao. Ary zany tena hoe tsy ao anatin'ny fitaovana fanaovana constat intsony tsika zao fa ao anatin'ny fitaovana fanaovana action. Ao anatin'izany ny fanaovana sécurisation, ny fitondrana ny entana rehefa misy ihany koa ny vonana ny cyclone. Ka zay no mampiavaka anito fiaramanidina let 417 satria ny voalohany dia afaka mipetraka zany hoe miaterira na miainga ihany koa manao décollage amina piste en terre zay 500 mètres fotsiny. Zany hoe afaka io avion io zany afaka mandeha na tany bozaka na tany tsotra azy 500 mètres na eny amin'ny reny kianja fanaovam-baolina reny raha malalaka ny champ de vision eo aloha dia afaka mipetraka amin'izany ito let 417. Safidianana manokana mihitsy io mba hifanaraka amin'ny zavatra ilaitsika eto Madagasikara, ahafahana mitondra groupe io raha ohatra ka misy patapahana hoe misy groupe ohatra tolo ministre ny énergie maty tapaka ny any amin'ny faritra any afaka hoentiny io sanatria ny vava ladiny lela satria matetika tsika efa misy mitrango zany miandry herinandro miandry 10 andro vao tonga ny amin'ny toerana anankiray fa ity roplan ity zany dia afaka mitondra frety ihany koa, afaka mitondra marary raha sendra misy ny marary, afaka mitondra marary hatramin'ny anakeniny satria misy fitaovana fandrina hitondrana an'izany eo satria avion militaire izy ity ary indrindra afaka mitondra maramila 5 raha misy zany ny urgence tokony ho atao
dia afaka mitondra maramilo na koa manao na maramila tsotra mitondra ao anatin'izany. Ary ny avion afaratsika moa dia tsy noviditsika dia anankitelo. Ny voalohany zany totongito, ny anankiray moa dia efa tokony niaraka tonga androany fa nikatona ny espace aérienne na tany amin'ny mer Rouge zay manelanelana any Yemen sy any Arabie Saoudita dia tsy afaka nanohy ny diany tonga teto Madagasikara. Lay fiaramanidina faharoa fa dia tsy maintsy izay tonga ihany moa iarabaina fa dia tsy maintsy ho tonga eto zany amin'ny fotoana izay mampety azy. Fa dia ny zavatra lazaiko kosa dia mirary fahombiazana feno ho anareo anivony folo alin-da malagasy, ao anatin'izany miaramila sy ny gendarmerie, ary mirary soa ihany koa ho anareo anivony polisy pirenena ao anatin'izao fankalazana ny fety pirenena zay iraisantsika sy ankalazantsika izao. Anamariana an'izany dia navoasitsika ary azo fanamina vaovao avokoa hatrany amin'ny kepi na ny kaskety ka hatrany amin'ny kiraro sy ny tenue rehetrarehetra ny folo anja rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Ary ho ataontsika moa ny fitsinjarana an'izay amin'ny fotoana zay tokony mampety anazy fa zareo anamiaraka amin'ny ministra ny folo alin-da rapitsy ihany koa zany no miazakazaka moa tsika efa be dia be ary maro ny zavatra zay afaratsika fa dia ataontsika fa ho tonga tsy ho ela sy ho atolotra ihany koa amin'ny fomba ofisialy izany fitaovana izany. Koa ho anareo folo alin-da mendrika izao fitaovana manara-penitra sy moderna izao ianareo mba ho mariky ny finiavany fitondram-panjakana sy ny tenako manokana ampandroso ny ratsa mangaika ny folo alin-da manerana ny Madagasikara. Fantatrareo tsara ny toerana manokana zay ato amiko amin'ny finiavana sy ny anampy ny folo alin-da malagasy izay. Ka dia mahaiza manana kolokolo tsara ny fananana iombonana izay akinina aminareo ary hoeto anamafisana ny fiandrianam-pireneny eo amin'ny fanatanterahana ny adidinareo dia niaro ny vahoaka sy ny fananany welavelane ny folo alin-da malagasy ary Madagasikara miroso sy tsy maintsy mandroso makasitraka tompoko lahy makatela tompoko vavy. Bebe faratampon'ny folo alin-da ary manasa makasitraka ampananjan'Andriamatoa filohan'ny Repoblika sady lehibe faratampon'ny folo alin-da amin'ny fandraisam-pitenenana ary manasa ampananjan'Andriamatoa filoha mba hizotra eto amin'ny fiaramanidina ametraka ilay fanevam-pirenena, ametraka ny sainam-pirenena ho marika fa Madagasikara sy ny malagasy ny tompony izany fiaramanidina izany.
Zany mazaka ny tropotsika monsieur le tsy maliny tsisolana fa mazaka 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 garçon mbola misy zao tena mission zany le izy mission dia afaka mitondra maramila 7 ambin'ny folo miaraka amin'ny paquetage raha no saotsika dia afaka mandeha raika amin'ny roapolo ary le matériel le fanaovana an'le so am'le faharoa am'le faharoa raikitra am'le faharoa fa tena mahafinaritra makasetaka raha rehetra fa jezondreo ny afaka tena makasitraka izaka efa sainay to ny eritreritry an'le zay sosia maleo tena am'zay zao ihany manao so dia so aiza hectony ngamany ipetraka eto zay ao mipetraka dotsika Tadiava président Akassar tadiava pera matsara tsy misy lala tsy misy lalana mahita an'izay eo amin'ny taona eo amin'ny taona eo Izaho kosa dia manasa mpanajana matofoana bibika sady lefana matofoana Akassar manoloana ny avion Bell 410 miaraka amin'ireo filohan'ny ampanjakana miaraka amin'ireo tabany ao anivon'ny gouvernement tamin'ny sara ny hery fiarovana sy filaminana ary dimampony jenerali lehibe international de Afrika sy lehibe international de Afrika ADC tsisy olona ao ambany aile an'le avion tsy tokony isy olona miala fa sary mampiditra tsy miembotrembotra kely awa isa roa izay fankanasana monan'izay ihany koa namarina ny lanonana fandorana sy fampiasana ny fiaramahita 410 dianity isaona mpanajana dia matofoana republika sady lehibe faratambony